Amizao alaka misy masina zao de timba misy afatra kely ho atsika sanana rehetrarehetra. Ahona tsara hoe ho atsika sanana rehetrarehetra. Ahona koa zany ozy anao? Miassume ny titre mahasanana atsika isika zaho anatin'izany. Satria hoy ny Korinthiana voalohany toko voalohany 9:7-20 fa ny teniny amin'ny hazo fijaliana de fahadalana ho an'izay ho very. Hoe ny hazo fijaliana dia c'est une folie ozy Paul, scandale. Scandaleux ny mbola asahintsika mitory hoe ny hazo fijalian'ny Kristy no herin'Andriamanitra ho famonjena. Dia tena avec fierté no milanja an'le titre hoe sanana. Fa ity anefa ny zavatra anankiray izay adintsika izay milaza an'izany. Sanana tokoa ve ilay Andriamanitrika, ilay Andriamanitray? Fa zavatra roa no antony mahatonga an'izy io ho manafitohina ny besaina sy milaza azy ho maranitra. Zavatra roa dia ny voalohany araky ny fahafantatsika ny nanekeny ho faty. Tsy misy religion eto ambony tany hirehareha sy hanorona ny lazany sy ny vonany eo ambonin'ny fahafatesany zay heveriny ho Andriamanitra. Ny kristianisme marery no manana an'izany, signature particulière. Ary reharehanay le izy satria zao ny Andriamanitray rehefa namonjy anay tsy tahaka ny sasany eny ambony abakabaka na mandalo amin'ny heriny de manampy zay sahirana, fa Andriamanitra miaraka mifitetaka aminay ary midina any amin'ny farany ambany zay misy anay. Donc zany fantany tsara izany atao hoe fahafatesana izany. Tsy resaka kobakambava na resaka atao eny ambony tamboho fa ny ainany. Ka izany no ireharehanay azy satria izy rery no nasahy nanandrana fahafatesana. Milazanareo karazan'Andriamanitra zay tomponareo manaiky an'izany hanandrana fahafatesana tsy tsy misy. Antony faharoa de nilazany Jesosy hoe tsy maintsy sotroko ny kapoka zay nomeny ray aho. Tsy lay fijaliany ihany zany, tsy lay fahoriany ihany zany, tsy lay fahafatesana ihany fa ity ny tena zava-dehibe. Iny io kapoka zay nosotroany Jesosy ny zoma masina sy laka misy masina io. Dia ny fahotany zao tontolo izao no nosotroiny. Asa razonareo an-tsaina zany, misy teny ao amin'ny soratra masina manao hoe ilay tsy nahalala ota dia tonga ota. Manafitoana zany c'est absurde, c'est du non-sens. Hoe Andriamanitra masina, ilay lazainy anjely hoe masina Jehovah tompony maro, heniky ny voninahitra ny tandretra no misotro ny fahotany zao tontolo zao. Io le hoe tsy maintsy sotroiko ny kapoka zay mendraika. Napeliny mihinana ny tsy fihinana, misotro ny tsy fisotro. Fa ina ny antony? Satria izy adala-pitia sanana koa le Jesosy. Ka izay indrindra mahatonga anay fier mitondra an'le tanam-bokovoky le hazo fijaliana hoe misy ira ny foron'ny dadabe anay zay ira faha 200 izay raha tsy diso le hoe reharehako ny hazo fijaliana. Reharehanay io ka divonahitra ao atsika ny atao hoe sanana. Satria tsy takatry ny loha kely ny olona mihevitra azy ho maranitra zany. Et d'ailleurs, nanararaotra ihany amin'ny teny hoe le teny hoe kristianina ane ka tsy zahay no namorona an'io teny zay kristianina fa ireo zay tsy tianay no nanome anay le anarana faneso hoe kristianina. Kristianina zany égale vendrana sanana. Kanefa tsy mampaninona anay na tononona vendrana sanana raha izany no hanananay fiainana mandrakizay. Tsy aleo ve sanana avitra toy zay endry potika. Fa iny mbola resaka afiny fa amizao laka misy masina izao dia azadino ry malalan Jesosy esany
misotro ny kapoaka zay natolon'ray azy izy dia tsy na zany fa ny fahotana zao tontolo zao. Imagine hoe zavatra farak'izay maharikoriko anao nefa tsy maintsy natelinao. Eritrereto zavatra farak'izay maharikoriko anao nefa tsy maintsy nateliny. Izany le zavatra nandalovany Jesosy. Ary faharoa, ilay Andriamanitra tsy nahalala fahafatesana no sahy maty ho ahy. Ka dia reharehantsika ny hazo fijaliana. Arak'ilay hirantsika amin'ny firana FFPM hoe maniry mafy aho ry Jeso Tompo, hialoka eo am-pototry ny hazo fijaliana aho. Eo tsika, eo ihany no mahatsara antsika. Zay tsy sorona amintsika. Aleo aneso zay aneso. Fa izao arak'ilay hira amin'ny firana FFPM mazay ihany koa hoe na tsy tian'ny sasany aza ny anaranao malaza, za kosa hankalaza. Bon jeudi saint daoly.